maharitra ranandria ary tonga soa tanatin'ny fandahara antsika zao indray vonina mandrakariva ny seny izara sy ampafantatra ny olo-pirenena tsiraray avy momba raharaham-pifidianana eto Madagasikara. Anio dia ny famaritana ireo birao fandatsaham-bato izay misy eto Madagasikara manitsy amin'ny vanim-potoana ny fifidianana indray no arosony seny aminao manasanao indray ary araka aminay hatramin'ny farany. Tsy voatery izay toerana malalaka rehetra dia azo atao birao fandatsaham-bato avokoa. Misy ny fenitra araka ny lalàna izay tsy maintsy arahina ary indrindra fa ny tompona andraikitra voatokana misahana momba ny famaritana izany eto amin'ny firenena. Ny birao fandatsaham-bato voalohany aloha tsy misy famaritana zany voalazan'ny lalàna, zany hoe tsy misy définition légale fa ny malaza azy tsotsotra dia ny hoe io zany ny toerana na marimarina kokoa ny efitrano izay natokana anatotosana ny latsabato amin'izay fotoana voatondro zany isiny ny fifidianana. Voalaza ny lalàna fehizoro mifeny fifidianana fa 2 volana mialohan'ny datim-pifidianana iray farafahakeliny dia efa fantatra ny lisitra ireo birao fandatsaham-bato. Io lalàna io ihany koa no mametraka ireo olona hita ao amin'ny toeram-pifidianana iray mba hizotra araka ny tokony ho izy izany fifidianana ho toto-saina izany. Ny lalàna dia manome fahefana ny filohan'ny vaomiera eo anivon'ny faritra hamaritra ny lisitra sy ny toerana misy ny birao-pifidianana ao anatin'ny faritra izay adidina. Ilay faritra izay voalaza eto dia faritra mifandraika amin'ny fizarana ara-panjakana, izany hoe ilay région administrative, dia izay président ny commission électorale régionale zay zany nomeny lalàna ny fahefana hamaritra azy. Ary ny famaritana azy dia misy fepetra voalazan'ny voafetran'ny lalàna ihany koa, dia voalohany indrindra miankina indrindra amin'ny habetsaky ny mpifidy ao anatin'ilay fokotany izay voafaritra sy miankina amin'ny toerana misy an'ireo mpifidy ireo, zany hoe ny densité des électeurs et la résidence des électeurs. Ny 520 amin'ny lalàna mifeny fifidianana dia manambara fa ny lisitra sy ny toeran'ireo birao fandatsaham-bato dia tsy maintsy ferana amin'ny tranga rehetra amin'ny alalan'ny fanapahana avy amin'ny filohan'ny rantsamangaika any amin'ny faritra ao amin'ny voamiera-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana. 80 andro farafahakeliny mialova ny andro anaovana ny latsabato ary ampahafantarana ny mpifidy amin'ny alalan'ny fomba rehetra mifanitana amin'izany ka hijerena ny habetsaky ny mpifidy sy ny toerana hipetrahany. Izay fanovana rehetra atao amin'io lisitra io no ny antony tsy azo noarana dia tsy maintsy anaovana fanapahana fanitsina izay tsy maintsy raisina 7-7 ora farafahatarany mialoha ny andro anaovana ny latsabato ary ampahafantarana ny be sy ny maro amin'ny alalan'ny fomba rehetra. Iny ihany koa mamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka zanatra amin'ny farany ary manome fotoananao trano ny seny isaky ny talata sy ny alakamisy aoriana ny vaovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny televiziona malagasy hatrany. Veloma tongoka.